Vahaolana entin'ny fitondram-patsakana malagasy amerinana indray ireo tokantrano marefo ara-pivelomana sy hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Androsy Anosy ny tetikasa titre vert. Izany no natao dia mba ahafahan'izy ireo miatrika ny kere sy mba hanana ny farim-piainana araka ny tokony ho izy ka ahafahany mamokatra ny filany ara-tsakafo mandritra ny taona. No tanterana ny 3 septambra 2024 teto Anarafaly, commune Ifotaka, district Nambosary Atsimo, faritra Anosy ny lanonana amin'ny fomba ofisialy ny titre vert. Fianakaviana misa 20 no misitraka ary nanoloran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny titre vert nandritra ny lanonam-panokafana. Sambany eto amin'ny firenena, voalohany eto amin'ny tantara, satria ny arenantsika dia ny tany dia nametrakatsika ny tetikasa hoe titre maitso na ny titre vert. Zay omeny ny fitondram-panjakana an'ireo fianakaviana voafatana, omena fiofanana, omena tany, omena trano, omena biby fiopia mba ahafahanareo mivelona, mba tsy hangataka itsony fa mba aleo tena ahafahana miarina amin'ny fiainana, satria izany ny fanovana apetraka eto amin'ity firenena ity. Mety sa tsy mety? Tany mirefy arivo metatra toradro no natolotra ny isam-pianakaviana sady fonenana no anaovana asa fiarina fiompiana sy fambolena. Tanjona ny ahafahan'ireo tokantrano misitraka sakafo maro loko sy fidiram-bola amin'ny fambolena legioma sy voly ary ny fiompiana aingam-piodina. Izaho amizao mahatonga aina zahoako tany ety no fitijia i president amahay atoy. Manatragno zahay, managny tetika, managny zay zavatsy mpandia ay azonay. Le izahay tokotsoka regny zahay amizao. Fa misy ny oragna misy gotagota, misy fanondrahana balahazo, fanondrahana tsaka, ao couplé aminay ao aby zay. Misy panneau, le misy osy, misy akoho, osy 10, akoho 10. Ahafahan'izy ireo manomboka avy hatrany ny asa famokarana dia nomena tosika fameno angady 2, râteau ray sy ny fanondrahana, borety ray, angady nombo ray ireo tokantrano ireo. Miampy masomboly sorgho sy tao mangazo, osy folo sy akoho amam-borona kosa no natolotra azy ireo iaingana amin'ny fiompiana. Nahazo valagny, nahazo fatapera, nahazo idorem-poso, nahazo farafara, zay raha aby ny azo ainy andriana. Mambolena hatao ay manao mambolembolen traka, mambole petsay, mambole tongolo, mambole balahazo, mambole bagety. Hohanigny karakaragny fiaignany reraka izay. Hohanigny zay raha vokatra amin'ny raha ambolemboleny faly. Ty fifaliako misaotra ny président ary misaotra ny ministère ny fambolena. Tena afaka fahiragnana fa tsisy fasahiragnana sasa zahay hanana izao. Lavitsy leke regny le tena fa tsy marinarinanay. Izahantsika kosa ny ampiakatra ny vokabary amin'ny alalan'ny fanarenana barazy sy ny tambajotra, ny fampiarana teknika manara-penitra isan-karazany sady mampiasa doria na masomboly, mampiasa zezika voamarina sy tsara kalitao, fampiasana fitaovam-pamokarana aingam-piasa. Ary farany dia mamela hitodika aminareo tokantrano mpisitraka ity tetikasa ity, tosika omen'ny filoham-pirenena, omen'ny fitondram-pandrakana, atolotra anareo mba ahafahanareo miarina, mamboly, miopy ary mba aleo tena fa izay ara-tsakafo sy afaka mivarotra ambom-bava. Manentana anareo aho ny mba hikolokoloanareo zany sy mba anatanteranareo fanajariana ny tany ao anatin'ny fepetra zay napetraka mba ahatsantsaratsika ny tanjona iombonana dia ny anafoana tanteraka ny kere. Marina fa tany-panjakana mirefy 200 hektara no anatanterana ny tetikasa titre vert ary fianakaviana misy 2 no isitraka izany. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanatanterana izany tetikasa izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, eo ihany koa ireo ratsamangaikany tamin'ny fanolorana ireo fitaovam-pamokarana sy ireo anam-pamokarana. Isy ihany koa ny fanarahana ireo fianakaviana mandritra ny enim-bolana amin'ny fomba famokarana sy ny fiompiana ary ny fahasalaman'ny biby fiompy.